fanambarany son excellence monseigneur Léonce apostolique teo fa monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona no karazany hoe tompotrano mampiatrano antsika rehetra amin'izao fandraisana ny papa izao amin'ny Marseveka n'Antananarivo azy manakambarantsika isika dia atolotra no ampanajana excellence ny fitenenana. Efa maro ny voalaza hatramin'izay son éminence le cardinal, son excellence monseigneur Léonce apostolique, ry rahalahy eo amin'ny fisoronana isika eveka ianareo rehetra tompolasy tompovavy atsaina izay tonga eto nasaina tamin'ity fotoana ity. Voalaza teo moa ny programa sy ny zavatra rehetra iseho dia ny fahatongavan'ny papa varavarana idirana moa Antananarivo ary varavarana ivoahana ihany koa. Ka nahazo tombony manokana ity diocèse n'Antananarivo ity amin'izay fahatongavan'ny Papa Ray Masina izay ary isaorana be dia be any faneken'ny Papa Ray Masina an'izay. Misaotra ihany koa ireo olona rehetra izay niteny teto nilaza ny fahavononany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanatontosana an'izay tsy ho vitana Antananarivo irery izay na dia hoe nahazo tombony manokana ity diocèse n'Antananarivo ity amin'izay fanomanana ary koa mifandraisana an'io ray aman-dreny io izay. Ka dia niantefa amintsika mianakavy eto Antananarivo ary ny fitenenana. Nahazo tombony be dia be isika riavana. Tsy misy merita avy amintsika izay fa eto no vantanin'ny papa voalohany. Teto koa 30 taona lasa nandraisana ny Papa Johanny Paul faharoa ary nanangana ny olo-tsambatra any Victoire Rasomanarivo 30 taona lasa izay. Reharehantsika malagasy Victoire nanantena zavatra isika hoe asa namboazo atao olo-masina amin'io kanefa sarosarotra moa ny fanaovana ny fanadiadiana momba ny fahagagana izay tsy maintsy aseho aminy eo mpanaovana azy ny eto amin'ny diocèse amin'izao fotoana izao fa dia miankina amin'ny zavatra maro izy io tsy azontsika lazaina hoe raoviana na raoviana fa dia efa eo ampanaovana azy isika amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany aza fahalehatrany isika mankalaza n'izao fandraisana ny Papa Ray Masina izao ary mankalaza koa ny faha-30 taona nandraisana nananganana ny Victoire Somanarivo olo-tsambatra teto anivontsika. Ankehitriny ary ny fisaorana an'Andriamanitra no atao ary amintsika eto Antananarivo ary. Fidika aza vidimboninahitra misy zavatra maro angatahana amintsika. Handray vahiny tsika. Rehefa mandray vahiny sahirana ary dia sahirantsika. Kanefa araka ny lazainy solon-tena-panjakana iaraka misalahy ny fanjakana sy ny fiangonana ifanometanana hatomombana an'izay fandraisana vahiny izay mba tsy hitsanga-menatra isika mianakavy. Ary ny avy amin'ny diocèse maro samihafa mba teo nandeha tao ny faniriana mahangy diocèse hafa kanefa moa fandahara-potoana tiatsika. Eto ihany ka dia vonona ny andray an'izay rehetra ho tonga eto Antananarivo amin'izay fankalazana sy fandraisana ny Papa Ray Masina eto Antananarivo izay. Ny fomba fandaminana ho hita miandalana eny fa hasoavana izy ity faly misaotra an'Andriamanitra isika misaotra anareo ihany koa hanampy fanampy aminay amin'izay hoe atomombana izao fahamangian'ny Papa Ray Masina any Madagasikara izao. Dia ho an'Andriamanitra mandrakariva ny haja sy ny voninahitra mandrakizay.